talenta fahaiza manao fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fanompona, ery tanjaka manokana eo amin'ny vatana, fatakarana, ara-paminaniana eo amin'ny saina, tsilotsaina sy ny sisa. Asan'ny fanan'Andriamanitra, vitan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy izay mitoetra ao amiko, ny mibaiko ny retsika, miditra hatrany amin'ny taova tsirairay avy, ho fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra fa tombotsoa ho an'ity voafetra ity. Dia zaso ianao zany. Misy faniriana lalina ao am-poko sy ao am-ponao, tsy eo amin'ny fiainam-panahy ihany fa eo amin'ny sehatry ny fiainana andavanandro. Isiny ny fampandrosoana, fivelarana. Raha niresaka isika talohan'izao ny talenta manokana fahaizana miteny zavatra tsy teo anivon'ny kolotsaina nitezana nefa omeny ny fanan'Andriamanitra kasiny manokana ny lela ka dia afaka mamoaka fitenenana mifanaraka amin'izay karazam-pitenenana eo anoloana. Alaivo sary an-tsaina anie zany fahefana zany izay tian'Andriamanitra hiasa ho amin'ny tombotsoa. Andriamanitra efa manana ny fahefana rehetra fa tiany ho zaraina amiko sy aminao zany. Ary zava-dehibe satria eto dia mahatsiaro manokana ilay voambara ao amin'ny mpanjaka faharoa, tantara iray izay mampahatsiaro antsika ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Misy ilay mpaminany Elisa, dia miaraka aminy ao ilay mpanompony Elisa, Gehazy no anarany. Tamin'izany fotoana izany ny mpanjakan'ny Siria dia sorena tamin'ny ireo miaramilany hoe fa ahoana moa no isaky ny mba mieritreritsika andeha hanafika an'i Israely, dia izay paikady rehetra atao dia mandamoka avokoa, fa misy mamadika mihitsy nareo ato. Ianareo mpiara-miasa akaiky ato misy mamadika ka trandrahana mihitsy. Dia nisy ny teny manao hoe tsiry mpanjaka, tsy hoe misy mamadika ato, tsy hoe misy mivadika aminao ato, fa ao amin'ny Israely ao misy mpaminany, ary mpaminan'Andriamanitra velona. Ka izao na dia ny zavatra ao an-tsainao, eritreretinao ao am-pandriana aza dia fantany. Ahoana zany ozy? Fantatsika moa zany tantara zany, ary ambara amintsika raha teo mafisina kely izy ao am'mpanjaka faharoa toko fahenina. Fa izao rehefa nahare izy fa izany no fahefana ananan'ny mpaminany ao amin'ny Israely, dia hoy izy hoe ary andao samborintsika ara zany izay mpaminany zay. Alaivo sary an-tsaina hoe zay le maha olombelona moa voafetra, vao eo no mpanompo no milaza hoe na dia ny eritreritra ao an-tsainao any am-pandriana aza dia fantany, dia andeha ho samborina moa zany. Zay zany moa ny toe-tsain'ny olona voafetra. Dia indro ary fa zay no zavatra nisy nangona miaramila sy ny sisa rehetra. Fa ny fomaraina Gehazy ilay mpanompo ny Elisa, raiky tahotra izy tamin'izay fotoana izay satria indreo ny miaramila Siriana manodidina ny tanànany ny mpaminany. Raha izasenao zany zao eto dia mahazo antoka fa amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina fanan'Andriamanitra tao amin'ny mpaminany Elisa, vao mieritreritra fotsiny ilay mpanjaka hoe andeha hanafika, andeha hisambotra, dia efa fantany zany zavatra zany. Dia natahotra sy ny varaontsana ny zatovo dia Gehazy, rehefa nilaza manao hoe indreo ny miaramila ny Siriana izay manodidina antsika. Mahafinaritra ny fahatoniana teo amin'ny Elisa ilay mpaminany izay manana ny fanan'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko fahenina,
manomboka eo amin'ny 540 zao no fanambarana. Ary Elisa aza matahotra fa ny momba antsika be noho ny momba azy. Teo aloha zany de fa miavaka sady zany ny asan'ny fanan'Andriamanitra. Olona anankiroa mba ray tanànao ihany fa tsy mitovy ny fahatsapana. Dia mitohy eo amin'ny 740. Ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifona aminao ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovy de nahita izy ka indro nitendrombohitra feno soavaly kalesy manodidina any Elisa. Zava-dehibe zany satria haya amin'ity maha-olombelona antsika ity dia misy fotoana ilaina mihitsy ny vavaka atao na dia nifidy antsika ho tempolo ny fanahiny azy Andriamanitra dia tsy maintsy misy finiavana avaty amintsika mba ahatonga antsika ho azo ampiasaina. Mazana moa mandeha foana ilay fampianarana taridalina manao hoe aoka tsy isika no ampiasa ny fanahy masina fa aoka ny fanahy masina no ampiasa antsika. Fa ny zava-dehibe de ity ilay vavaka zay manao hoe ampahirato ny maso. Tsy fantatro ny fomba fanazavana an'izany fa azon'Andriamanitra atao ny mikasika hatrany amin'ny taova fahefana manahoana zany, tsy ny saina ihany ndeha atao hoe ny maso ny saina afaka mahataka-javatra manokana tahaka ny any ilay mpaminany. Eritreretra manko tsika ka izy anie mpaminany. Andriamanitra no mahalala hoe atraiza inona ary fenitra manahoana ny tiany hitondrana azy ianao. Fa eto dia azon'Andriamanitra natao tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataony Elisa izany. Ary mbola misy seho anankiray eto amin'ny tohiny eto hoe de nidina nankany amin'ireo Elisa ny vavaka tamin'i Jehova nanao hoe mifona aminao ataovy manjambena reto olona reto. De nanjambena ndray koa le miaramila. Tamin'izay fotoana izay moa no nitondrana azy ireo ao afovoan'ny tanànan'ny Samaria. De tao indray vao nivavaka indray Elisa manao hoe ampahirato ny masony de gaga izy ireo Misy toe-javatra zay mety tsy takatry ny saina nefa misy ary possible hoy ny fiteny mahazatra. Tiako ny tondram-bavaka. Zaho sy ianao dia samy manana ny vision, manana ny vinantsika eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Fa misy pastora iray zay nilaza manao hoe ny fomba fijery ny Hebreo anio izy de zao hoe rehefa mitenitsika hoe ny fo de tsy misaraka amin'ny saina zany. Rehefa mitenitsika hoe ny saina de ao ihany koa ny fo. Karaha azon'Andriamanitra atao amin'ny alalan'ny fanahiny ny mifehy ny fo sy ny saina manokatra ny maso ny saintsika na ny masom-panahintsika zany na mety ho fikasiana ny makasika ny vatantsika izany. Nahoana moa no tsy ho ankasitrahana izany. Ary aoka tsy ho isan'izay mieritreritra sika hoe zany efa tamin'ny andro ny testameta taloha tany anie zany, am'izao tsy misy eo indrindra no anararao tamin'ny fahavalon'Andriamanitra satria ilay Andriamanitra tamin'izany ihany mbola io Andriamanitra iarahantsika io. Mbola ilay fanahyn'Andriamanitra tamin'izany ihany no mbola io fanahy izay irian'Andriamanitra hanjaka io. Marina fa misy fotoana rehefa tsy ankasitrahana ny fanahyn'Andriamanitra de miala izy. Tsy vaovao amintsika ny tantaran'ny mpanjaka Saoly. Fa ny faniritsika de mba tsy hoe hialanja ny fanahyn'Andriamanitra izany fa vao maika aza hitoerany zany anjakany ka ireo zavatra rehetra mahasoa na eo amin'ny sehatra ara-panahy zany fisokafan'ny masom-panahintsika ahita ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ary raha ilaina aza de tahaka ity zavatra niseho teto ity
koa tiako ny hitondram-bavaka. Mba ho fanandramana mahafinaritra ho asoanao zany hoe sokafan'Andriamanitra, sokafany fanan'Andriamanitra na ho amin'ny fiainam-panahy zany, fifandraisantsika amin'izany Andriamanitra izany, na zay mahasoa antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Asaiko ianao iombona amin'ny vavaka zay ho tanterana. Raha tsara indrindra zay any an-danitra eo mbola misaotra anao zahay, satria raisinay ho tombontsoa izany. Nao ilay Andriamanitra tany aloha hatramin'izao fotoana izao ary mandrakizay mampianaranay anana fatokina fa zay azonao atao tamin'ny lasa dia mbola azonao atao koa amin'izao fotoana izao, ary mampianaranay hanaiky ilefitra eo ambany fitariany zany fananao zany, ka raha tsy maintsy sy fotoana ho kasiana manokana dia hanaiky izany izay tsy hanoatra, mba tsy hisy ny hoe hialany ny fanahinao sanatry, fa mba hitoetra hatrany hatrany izany fananao masina izany ao am-po sy ao an-tsaina tsirairay avy. Tonoana ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.